Isan'ny nandray anjara tamin'ilay tetikasa edena ny mpianatra sy ny mpanabe teo anivon'ny sekoly collège Mbintsoa Katikely. Tanjona natao anatin'ny fifandraisana anjara tao anatin'izany moa ny ananan'ireo mpianatra fitondran-tena mendrika. Mpianatra miisa 12 sy mpanabe 13 avy amin'ny kolejy Mbintsoa ety Katikely no nanatotosa sekoly maitso tao amin'ny valanjavaboary tao Ambohitately Ankazobe ny ray sy ny roa ny volana May lasa teo. Etika izay tafiditra indrindra ao anaty tetikasa edena 12 sy 20 na éducation environnementale appliquée 2013. Tetikasa izay arahan'ny sekoly ny fondation Tanimeva ary ny Madagascar National Parks anjara. Tratra ny tanjona ho an'ireo mpikarakara izay nametraka ny etika eo ambanin'ny lohahevitra hoe koloitsika dian'izao ny voary mba ho lovamamy ho an'ny taranaka ho avy. Nandrato fahalalana ireo mpianatra nahazo toetra mendrika sy fahaiza-manao mba hikadiana ny tontolo iainana ary nandray anjara mavitrika tamin'ny fanatsarana ny tontolon'ny kolejy. Zay ny kitoko lasako vavy ny fotoanantsika tamin'ity androandroany ity saorana ianao tsy asaraka tamin'ny fahitalavitra matv tao anatin'izay fotoanany fampahalalam-baovao zay sy mbola isaraka amin'ny ihany koa ao anatin'ny toy ny fandarana mamy fotoananao indray ho manaraka indray. Velomarto.